Zany amin'ny vaovao iny fa ny fiandohan'ny taona 2024 ihany koa no tapitra ny fotoam-piasany solombavam-bahoaka izay lany tamin'ny fifidianana niaraka tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny Desambra 2024. Na dia mbola tsy voafaritra ny datim-pifidianana filoham-pirenena sy député amin'izao fotoana izao saika efa miomana amin'ny fifidianana manaraka ny akamaroan'ireo député ary mirotsaka manatanteraka asa samihafa eny ifotony. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan hatrany. Manamafy ny asa fijerenany sosialim-bahoaka ny député voafito amin'ny boriboritany faharoa Lantorakotomanga amin'izao ankatoko ny fotoam-pahavaratra ary fidiran'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana EPP sy CEG nandray an-tanana ny fanamboarana ny fikorinan-drano ao anatin'ny fokontany Ambohipo ity olom-boafidy ity. Nangataka zany ny CEG hoe mba amboarina io ary nangataka ihany koa mponina mipetraka amin'ity lalana ity satria misy riska menjera ilay izy indrindra fa raha tratra ny orana dia nanapa-kevitra zany zay rehefa fampandinika tamin'ny zareo so ho an'ny mpianatra ilay izy so ho an'ny sekoly ary indrindra fa ho an'ilay olona dia natomboka nay androany zany ny asa fangatana izay nataon'ny zareo. Paritaka aty ilay rano fa tokony andeha any amin'ny lalany any ambany any manaraka an'ilay kanal dia izay zao natao misy regard atao misy bus atao tombotsobe no azony fokon'olona ety sy ny sekoly ny mpianatra mba tsy misy tsony amin'izay zany ilay fofona masiso be miditra ato amin'ilay tranomboky ny CEG. Olana amin'ny manodidina zany tsy mandeha araka ny izy ilay rano maloto satria ty rano maloto avy any ambony any amin'ny dalana rehetrarehetra any vaky zany izy io tamin'ny rivo-doza farany teo ilena ho iny vaky izy io niotsaka dia avy eo nivoaka daholo ilay rano maloto dia rehefa mafana ny andro dia mandeha miditra ao anatin'ilay tranomboky daholo makao daholo zany fofona sy ny volavo mandehandeha. Taorian'ny rivo-doza enao no nasimba ny fototra fitrasa ary izao indray vao hisy ny fanamboarana tanterahana.